Dia mbola faly miarabantsika rehetra indray mandray an'izao fampianarana izao. Ny pasteur Mahery Razafindralambo no miditra ao an-tokantranonao mitondra ny fahasoavana. Ny fanahy masin'i Jesosy Kristy hatrany iny hitondra ny fahatakarana ka hanome antsika fahazavantsaina ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentina amintsika rehetra androany. Iresaka indray tsika androany ny atao hoe adin'ny Aramageddona. Io ny ady farany eto ambonin'ny tany alohan'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy ary mila fantatsika fa tena manantona amin'ny hafainganam-pandeha tena aingana dia aingana an'izany adin'ny Aramageddona izany tsika izao. Aneo indray tsika androany fa manakaiky izany adin'ny Aramageddona izany ny zava-misy amin'izao fotoana izao ary ho porofontsika ara-Baiboly izany satria ny Baiboly dia miresaka an'io adin'ny Aramageddona io. Mientanentana mihitsy androany milaza aminao an'izany tsy hoe mientanentana akory fa hisy ny ady na hoe mientanentana fa hisy ho faty ho ringana ao anatin'ny ady. Tsia, sanatria izany. Tsy izany no mampientanentana fa faly milaza aminao fa ho avy Jesosy Kristy handrava ny olana sy ny ady rehetra ary ny tsy fahandriam-pahalemana rehetra eto amin'ity tany ity. Rehefa vita izany dia milaza ny Baiboly fa hanjaka ara-batany eto amin'ity tany ity izy mandritry ny 1000 taona aloha ary mandrakizay izany avy eo. Hoy ny Apokalipsy 1:5-5 milaza azy hoe ary ny anjely fahafito mitsoka dia nisy feo mafy tany an-danitra nanao hoe ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasa ny tompontsika sy ny Kristiny ary izy no hanjaka mandrakizay. Dia hoy indray ao amin'ny Apokalipsy 7:7-5 hoe ary misy sabatra maranitra mivoaka amin'ny vavany mba hamelezan'ny firenena ary izy hanapaka azy amin'ny team-by. Fiavian'i Jesosy Kristy ao Aramageddona io izay ady fanaovan'ny miaramila an'izao tontolo izao izay ho tarihan'ireo antikristy anankiroa. Ny anankiray ara-panjakana hitondra n'ity izao tontolo izao ity, hitondra ny firenena rehetra. Ny anankiray kosa dia mpitondra fivavahana izay anakambana ny fivavahana rehetra hiara hivavaka aty amin'ny andro farany. Iray tendro ireo antikristy roa ka hanafika an'i Israely, izay no atao hoe adin'ny Aramageddona. Ady lava be manomboka any amin'ny alohan'ny fahoriana lehibe izany ka mefara any amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy ao amin'ny sahan'i Josafata. Manokana dia manokana ny fitantanan'Andriamanitra ny Israely mandritra an'izany fahoriana lehibe izany. Hoy ny Apokalipsy 12:5-4 hoe ary ilay vehivavy nomena ny elatra roan'ny voromahery lehibe andina no hanenefitra ho any amin'ny fitoerany izay hitezana azy fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro mba tsy ho hitan'ilay menarana izy. Milaza ny Israely ao anatin'ny vanim-potoana ny fahoriana lehibe io satria ny hoe fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro dia milaza 3 taona sy tapany fahoriana lehibe. Milaza eto ny Baiboly fa izy toerana manokana anetran'Andriamanitra ny Israely mandritra an'izany fahoriana lehibe izany ary hoarovan'ny firenena Amerikanina izy amin'izany satria nieratra voromahery isika tany amin'ny lesona tany aloha dia tsy iza fa ny firenena Amerikanina. Dia hoy ny toy an-teny ao amin'ny 15 ary ilay menarana namoaka rano tamin'ny vavany toy ny rika anaraka ny ravehivavy mba hondaosin'ny rika izy. Nefa ny tany namonjy ny ravehivavy fa ny vava ny tany ka nitelona ny rika izay navoaka ny dragona tamin'ny vavany. Raha manara-baovao tsika dia tena milaza matetika ireo firenena arabo sasany ao Moyen-Orient iny fa anafoana ny Israely ho rayé dans la carte mihitsy. Ny Iraniana, ny Irakiana, ny Turka dia samy makahala ary te hanafoana ny firenena Israely daholo. Araka io faminanian'ny Baiboly io dia fikasany Satana mihitsy no handringana indray an'i Israely amin'ny vanim-potoana ny fahoriana lehibe. Ara-panahy no antony io satria Jehova dia nilaza foana fa mitoetra eo amin'ny toerana ao Jerosalema io ny anarany mandrakizay ary ny masony sy ny fony. Lazan'izany izy ohatra ao amin'ny mpanjaka voalohany 7:7 tapany 2. Olay teny koa efa no hamasiniko ity trano nataonao ity mba hampitoerana ny anarako mandrakizay ary ho amin'ny ity mandrakariva ny masoko sy ny foko. Dia manao izay anoherana an'izany eo Satana ka ampiasa ireo firenena manodidin'ireo izy anohatra an'Andriamanitra ka hiady amin'ny Israely. Satana dia tena antisemita, izany hoe
mankahala ny jiosy izay rehetra fomba jiosy, zay no atao hoe antisemita. De izany no mahatonga an'ireo firenena maro tena mankahala ny jiosy, satria am'izao andro farany zao de angonon'ilay dragona na isatana ny firenena maro ankahala ny jiosy ka anangona iady amin'ny Israely ao Armagedona alohan'ny hatongavan'i Jesosy Kristy. Fa tena makantsika zao fa ho azavaitsika eo ihany zany. Fakitsika nge ny Apokalipsy toko 4:20 andininy 12:20 ka hatramin'ny 4:20. Hoy ny teny: ary ny 4 napidina ny taon-doviany tamin'ny on'ny Eufrata, ony lehibe, de ritra ny ranony anamboarana ny lalan'ireny mpanjaka avy amin'ny fipisahan'ny masoandro, ary nahita fa indreo fanamaloto telo tahaka ny sahona avy tamin'ny vavan'ilay dragona sy tamin'ny vavan'ilay bibidia ary tamin'ny vavan'ilay mpaminany sandoka, fa fanahany demoni ireo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao mba anangona azy ho amin'ny adin'ilay andro lehibe an'Andriamanitra tsy toa. Milaza io tenin'Andriamanitra io fa isy fotoana ho ritra ny on'ny Eufrata, ary rehefa ritra zany de ho tarihan'ilay antikristy roa voalaza teo aloha. Ny firenena rehetra amin'izao tontolo izao andeha amin'iny lalan'ny on'ny Eufrata iny mandrapahatonga ho Israely, hanafika ny Israely satria ho ritina ny on'ny Eufrata, hoy ny Baiboly teo. Ahoana ny fomba haritra ny on'ny Eufrata? Misy barazy atao hoe Antaturka amin'ny on'ny Eufrata zay manasaraka ny Turquie sy Syrie. Barazy namboarin'ny fanjakana Turk zany tamin'ny 770 teo ka hatramin'ny 770 ny navitany. Ka nisy fotoana efa ritra ny on'ny Eufrata tamin'ny nananganana n'io barazy io tamin'ny 770. Midika zany fa rehefa akatony io barazy io de ritra ny on'ny Eufrata. Azo ritina tsara zany ny on'ny Eufrata hatanteraka n'io faminaniana io. Ary tsy misy afa-tsy ny barazy Antaturk io no ahafahana manatanteraka an'izany faminaniana zany, ary ny fanjakana Turka no afaka manidy an'io barazy io. De hoy ny 4:20 hoe: ary nangonony no any amin'ny tany atao amin'ny teny hebreo hoe Armagedona ireny. Ao amin'ny magazinina Agence Anadolu sy ny magazinina TRT tamin'ny 7 May 2024 teo de nanao antsoavy tamin'ny firenena silamo mitambatra sy ny communauté internationale ny filoha Turka mba hanohatra ny Israely noho izy midongy ny Jerosalema ho renivohany ka nisy niady tamin'ny Hamas tao Gaza teo iny. Manainga an'izao tontolo izao mihitsy izy noho ny iady nataon'ny Israely zany, mifandray tendro aminy amin'izany ny firenena silamo mitambatra miisa 750. Ao ny Rosianina miaraka aminy amin'izany, ny Iranianina sy ny Libianina ary ny Etiopianina. Tena maneho ny endriky ny Armagedona voasoratra ao amin'ny Ezekela toko 7:30 sy ny 7:30 zany, zay efa hitantsika tany aloha momba an'ireo firenen'ireo fa ireo no hitarika hanafika ny Israely, satria ireo firenen'ireo ihany ny voalaza ao amin'ny Ezekela toko 7:30 io. Ezekela toko 7:30 olona hiteny hoe: izao ny lazain'i Jehova Tompo, indro avy amely anao ary Goga mpanjakan'ny Rosia sy Meseka ary Tobala, ary hitarika anao aho ka anisy masomby ny valan'ny ranonao, ary hoentiko mivoaka ianao sy ny tafika ao rehetra, de ny soavaly sy ny mpitaingi-tsoavaly samy mitafy marevaka izy rehetra, de olona marobe mitondra pinga lehibe sy apinga kely ary samy mitaingi-tsabatra. Miaraka amin'ny Persianina, Iranianina amin'izao fotoana izao io, sy ny Etiopianina ary ny Libianina samy mitondra pinga lehibe sy fiarovan-doha avokoa. Gomera, Turquie orientale zany. Gomera koa ambanin'ny miaramilany rehetra sy ny taranaky Togarma avy any amin'ny farany avaratra. Ny Togarma de Turquie occidentale indray io. Ambanin'ny miaramila rehetra de firenena maro zay miaraka aminao. Ireo firenena miray tendro amin'ny Turka daholy amin'izao fotoana izao reo voalaza reo. Tsy maintsy tanteraka foana ny Baiboly isika riavana, ary Jesosy koa de nilaza ny Armagedona io ao amin'ny Luka toko 2:20 manao hoe: ary raha mahita ny Jerosalema voadidiny miaramila ianareo, de aoka ho fantatrareo fa efa mby akaiky ny fandravana azy. De hoy ny 2:20 hoe: ary zay ihany Jodia amin'izany andro zany, aoka andositra ho an'ny tendrombohitra, ary zay ao a Jerosalema aoka andositra ho an'ny velany, ary zay ihany Antsa
aoka tsy hiditra ao an-tanàna intsony fa ireo dia andro fahamaliana mba hatanteraka izay rehetra voasoratra. Ny hoe jody lazain'i Jesosy Kristy eto dia sisy Jordania amin'izao fotoana izao. Betsaka palestinianina fa misy jiosy vitsivitsy kosa miara-monina amin'ireo ao. Rehefa vita ilay fanekena na ilay traité de paix fizarana ny tany ho avy io izay anaovana ny tempoly fahatelon'ny jiosy, dia hozarainy Jerosalema sy ny manodidina ho fanjakana anankiroa. Solution à deux états ny filaza azy an'izany fizarana izany. Ka jodiana sisy Jordania ankehitriny hoy isika dia ho lasa état palestinianina. Israely nefa mbola hanohy anitsatra ny fakan'ny tany foana satria efa voasoratra ao amin'ny Ezekela 7:30 fa tsy hipetraka amin'izao izy satria nomen'Andriamanitra azy ny tany ka dia iray tendro izao tontolo izao hanafika azy. Hoy ny Zakaria 4:12 milaza azy hoe ary angoniko ny jentilisa rehetra amely ny Jerosalema dia ho afaka ny tanàna ka ho robaina ny trano ary ho savihana ny vehivavy ary ny antsasaky ny tanàna dia ho lasa kobabo fa ny vahoaka sisa tsy dia ho fongorana avokoa amin'ny tanàna. Hitanao fa izao tontolo izao mihitsy no angonin'i Jehova hiady amin'ny Israely. Tany aloha ny tenin'Andriamanitra dia nilaza teo hoe Satana no manangona ny miaramila hiady amin'ny Israely. Eto indray nefa ny Baiboly dia milaza fa Jehova mihitsy no manangona ny jentilisa rehetra amely ny Israely. Tsy hoe misy fanoherana akory ao amin'ny Baiboly fa ny tena marina dia avelan'Andriamanitra mihitsy Satana hanangona an'ireo jentilisa ireo mba hatanteraka ny faminanian'Andriamanitra. Volonté permissive ataon'Andriamanitra izany hatanterahany ny faminaniany. Efa nianarantsika tany aloha izany atao hoe volonté permissive izany fa tsy hiverenantsika intsony tahaka ny nataony tamin'ny Joba ihany. Ny dikany ry havana dia tsy manam-pahefana amintsika ny devoly raha tsy efa avelan'Andriamanitra hanao an'izany izy tahaka ny nataony tamin'ny Joba sy tamin'ny Israely eto. Ny zavatra rehetra miseho ankehitriny dia tena manambara fa mihazakazaka makany amin'ny fahatanterahana izany rehetra izany tsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ny ady etsy sy eroa, ny horohorontany izay mitranga amin'ny firenena maro amin'izao tontolo izao dia efa nanambara mialohan'izany Jesosy Kristy ao amin'ny Mateo 4:15 manao hoe fa maro no avy amin'ny anarako hanao hoe izao no Kristy ka maro no voavitany. Efa miseho izany amin'izao fotoana izao. Ary andre ady sy filazana ady ianareo koa mitandrema aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa isy firenena hitsangana mely firenena ary isy fanjakana hitsangana mely fanjakana ary isy mosary sy horohorontany amin'ny tany samihafa. Amin'izao fotoana anaovana n'ity fampianarana ity izao dia efa tena maro tokoa eran'izao tontolo izao no milaza azy ho Kristy na Mesia. Eto amintsika azy efa misy, efa tanteraka izany ary maro ny voavitany. Efa mandre ady sy filazana ady etsy sy eroa tsika izao. Manomboka misy ny fifandonana izay miainga indray ao Palestina sy Israely amin'izao ora anaovana n'ity fampianarana ity izao. Efa hitantsika tany aloha fa isaky ny misy ady miainga ao Israely dia manatona izay ny adin'ny Aramagedona, manakaiky ny adin'ny Aramagedona tsika, ary isaky ny misy fandriam-pahalemana dia manatona ny fanatanterahana ny fanekena na ny traité de paix izay hananganana ny tempoly fahatelo isika. Isy mosary sy horohorontany amin'ny tany samihafa hoy Jesosy Kristy teo. Hitantsika fa efa tena mikorotana ny toetrandro amin'ity izao tontolo izao ity amin'izao. Mihamafana dia mihamafana ny toetrandro amin'ny firenena maro, mandoro ny ala. Ao anatin'ny fahoriana lehibe dia isy fotoana andorin'ny olona mihitsy ny masoandro. Hoy ny Apokalipsy 9:15 hoe ary ny fahaefatra napidina ny tao andoviany tamin'ny masoandro. Tena saina nandorin'ny olona tamin'ny afo izy ary mahay ny hafanana be ny olona dia ny teny ratsy an'Andriamanitra izay manam-pahefana amin'ireny loza ireny izay sady tsy mibebaka mba hanome voninahitra azy. Ny horohorontany etsy sy eroa, tondra-drano maro dia manambara ny faminaniana rehetra ny amin'ny mahakaiky ny fiavian'i Jesosy Kristy daholo izany. Tena mifanotona daholo hoy aho tany aloha ny famantarana rehetra momba n'ity fiavian'i Jesosy Kristy ity. Hifarana amin'ny adin'ny Aramagedona izany rehetra izany ary izany no ady fanaovan'ny miaramila n'izao tontolo izao
sy Israely. De alay fizary an-tsainany zany hoe firenena kely io Israely, de zao tontolo zao mihitsy no anafika azy. Mazava ho azy fa na de ho arovan'ny Amerikanina azy izy de tsy maintsy ho ravarava ihany ny tanàna. Hoy ny Zakaria 7:15 hoe ary amin'ny tany rehetra hoy Jehova, ny andro tokony de aringana ho faty ao, fa ny ampahatelony sisa no avelao kosa. Ary hoentiko hiditra amin'ny afo ny ampahatelony, ary arendrika toy ny fandrendrika volafotsy izy, ary izahako toetra toy ny fizahatoetra ny volamena izy, iantso ny anarako izy, ary izaho amaly azy, izaho anao hoe oloko izy, ary izy anao hoe Jehova no Andriamanitro. Iala avy any Turkia zany ny miaramila an'izao tontolo zao ka andeha amin'ny Union Euphrate iny zay efa niritina ny rano no tsika tany aloha, anafika hatrany Israely izy. Embotra hatrany ny Israely, hatrany amin'ny sahan'ny Megidon, zay 500 kilometatra miala eo a Jerosalema, ho voatosika hatrany amin'ny sisin-dranomasina izy ka eo amin'ny fotoana zay tsy misy antenainy intsony fa efa tena ho resy tanteraka no ahatsiary ny soratra masina ireo jiosy miaramila zay mahay an'izany ka eritreritra hoe raha marina tokoa ny soratra masina de eto mihitsy ny Mesia no tokony ho tonga, fa te izany tokoa no hitranga. Ivoaka Jesosy Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra hamonjy azy ireo, ka iady ny miaramila n'izao tontolo zao zay manafika azy araka ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Luka 2:20 manao hoe ary raha vao mendoza ny zavatra zany de miandrandra ka asandrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Eo Jesosy Kristy no tonga amin'ny heriny sy ny voninahiny lehibe araka ny Zakaria 4:17 manao hoe de ivoaka Jehova ka iady amin'ireny jentilisa ireny tahaka ny famelony amin'ny andro fiadiana. Ivoaka Jehova hoy ny Baiboly fa Jesosy Kristy eto no tonga eny amin'ny rahoan'ny lanitra apakatra ny fiangonana izy aloha zay nandraisy ny orina tamin'ny filazantsara ka nitana mafy an'izany filazantsara zany. Hitanao amin'izany fa Jesosy ihany ilay Jehova araka ny lesontsika tany aloha foana hoe iray ihany Andriamanitra, satria Jehova nilazainy ny soratra masina eto fa ho tonga, kanefa Jesosy Kristy no avy eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Aneno zany ny trompetra fahafito na ny trompetra farany eo, de hoy ny Tesalonianina voalohany 4:4-5 hoe fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'arkanjely ary ny trompetra an'Andriamanitra, ka zay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha, ary rehefa afaka zany de isika zay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka amino eny amin'ny rahona hitsena ny tompo eny amin'ny habakabaka. Tsy nanaiky an' Jesosy ho Mesia ny jiosy hatramin'izay fa eo izy vao ahita fa ay Jesosy Kristy tokoa no ilay Jehova Andriamanitra zay tonga hamonjy azy, kanjony le fonony teo amin'ny hazo fijaliana. Hoy ny Zakaria 2:7-7 hoe amin'izany andro zany de hitady andringana ny jentilisa rehetra zay avy amely any Jerosalema, ary ahidiko amin'ny taranaka Davida sy amin'ny mponina ny Jerosalema ny fanahin'ny fahasoavana sy ny fifonana, ka hijery ahy izay no le fonony izy. Hitodika amin'ireo jiosy ireo Jesosy Kristy ary ampiseho ireo tanany sy ny lanovoan'ny fantsihana teo amin'ny hazo fijaliana izy. Eo ny jiosy vao hibebaka hoe ay ve ianao lay nomboanay teo amin'ny hazo fijaliana ary Mesia? Ay ve ianao ihany lay Kristy? Ny atao hoe Mesia mantsy isika de Jehova nidina ny tafinofo nanao ny famonjena, izay ny fahalalan'ny jiosy azy. De hibebaka izy ireo anao hoe tena jambo zay Jesosy hatramin'izay fa mamelanay. Inona no ataon'i Jesosy hoe ianao rehefa mahita olona mibebaka tahaka zany? Andraisy amelan'ireo izy arak'ilay teny ao amin'ny Zakaria 7:7 teo hoe iantso ny anarako izy ary izaho amaly azy, izaho anao hoe oloko izy ary izy anao hoe Jehova no Andriamanitro. De hoy ny Romanina 2:2-9 hoe ary amin'izany de hovonjena avokoa ny Israely rehetra araka ny voasoratra hoe ivoaka avy any Ziona ny mpanafaka ary ampiala ny ara-tsi-panahy amin'ny Jakoba izy. Hovonjena avokoa ny Israely rehetra ka hiditra mbola nofo aman-drà any amin'ny fanjakana rivotaona izy. Eo Jesosy Kristy no ametraka ny fanjakan'Andriamanitra ary rivotaona eto tany aloha ary mandrakizay avy eo.
sika zay nandray ny filazantsara kosa de andray ilay nofo maharitra mandrak'izay corps de gloire na corps de résurrection hiaranjaka aminy mandrak'izay fanjakam-pisorona firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tena noho ny Petera voalohany toko 2:9. Fa hitsara amin'ny fahatezerana kosa izy ireo zay tsy nanaiky nandray ny filazantsara sy izay tsy nahalala azy ho Jehova nahary sy mpamorona nyty zao tontolo zao ty. Hoy ny Tesalonianina 2:7-7 tapany 2 sy ny 5 hoe raha iseho Jesosy tompo avy any an-danitra ambamin'ny anjeliny heriny amin'ny afo midedadeda amaly zay tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazantsara ny Jesosy tompontsika. Amaly amin'ny afo midedadeda tsy de mila dictionnaire loatra zany hoe afo be ny dikan'izany ho an'izay tsy mahalala azy sy tsy nanaiky nandray ny filazantsara izy. Aza dino ny ry havana fa ny olona zay tsy mino sy tsy mety manaiky ny filazantsara de ataon'ny Baiboly hoe voaloboky ny tany. Efa hitantsika tany aloha tany zany, afaka misitraka ny DVD aty aminay ianao raha tena mila an'izany fampianarana zany zay mitantara amin'ny Tsipriany an'io fotoana iavian'ny tompo io. Ho azerany amin'ny famiazana lehibe reo zay tsy nanaiky nandray ny filazantsara. Zany famiazana lehibe zany de ny fahatezeran'Andriamanitra hoy ny Apokalipsy 4:7-7. Olona hiteny ary narosin'ilay anjely tamin'ny tany ny fijinjana de nangony ny voaloboky ny tany, io reo re tsy nandray ny filazantsara rehetra, ka nazerany tao amin'ny famiazana lehibe de ny fahatezeran'Andriamanitra. Ao Aramagedona io famiazana lehibe zay lazain'ny Baiboly io. Afafin'i Jesosy Kristy ao daholo reo miaramila an'izao tontolo zao zay nanafika ny Israely sy ireo olona rehetra zay tsy nandray ny filazantsara an' Jesosy Kristy zay lazaina tao hoe voaloboky ny tany. Zay ny fiafaran'ny adin'ny Aramagedona. Ny adin'ny Aramagedona zany de ady fanaovan'izao tontolo zao hanafika ny Israely, kanefa de adin'i Jesosy Kristy sy Satana ihany koa. Satria nangoniny Satana ireo jentilisa rehetra ireo mba hanafika ny Israely, fa tsy napozin'izy ireo de Jesosy Kristy no hitsena azy eo ka hiady aminy. Ary ny tena fikasan'Andriamanitra amin'ny adin'ny Aramagedona de ny andrava ny Asirianina na ny devoly eo an-tendrombohany de Jerosalema izany. Hoy ny Isaia 4:4-4 sy ny 5:20 hoe Jehova tompony maro efa ninina hoe arak'izay no heveriko no atao aminy ary arak'izay no kasaiko no tovina aminy, dia ny anoritory ny Asirianina ao amin'ny taniko ary ny anitsakitsaka azy eny tendrombohitro. Hitantsika amin'izany fa tena efa manakaiky an'ity adin'ny Aramagedona ity tsika. 7 taona ny faharetan'io ady io, 7 taona alohan'ny hatongavan'i Jesosy Kristy zay anomboka ny fanafianan'ny Israely. Hoy ny Ezekiela 7:30-7 hoe ary voaka ny mponina ao amin'ny tanànan'ny Israely ka andrehatra sy taina ny fiadiana de ny apinga lehibe, ny tsipika sy ny zana-tsipika, ny langilangy sy ny lefina ary taina izany mandritra ny 7 taona izy. Raha azonao tsara zany de tsy mifanalavitra fa miara-manomboka ilay fanekena fanaovan-tsoniana ny traité de paix ananganana ny tempolo fahatelo sy ny Aramagedona. Fa tena efa mamindra makany tsika io ry havana araka ny fanazavana rehetra teo. Tena efa eo akatoko zany 7 taona farany alohan'ny fiavian'i Jesosy Kristy zany tsika zao. Ny andro sy ny ora de tena nafeno ny tenin'Andriamanitra mihitsy tokoa, araka ny tenin'i Jesosy Kristy hoe tsy misy mahalala na ny anjelin'ny lanitra na izy tety aza, fa ny vanim-potoana kosa de miditra amin'izany akatoko ny 7 taona farany zany tsika zao. Ny anjarako sy ny anjaranao de miomana mandray ny filazantsara zay niaretan'i Jesosy Kristy mba tsy ho very ny fanahintsika fa hanana fiainana mandrak'izay miaraka aminy. Ny filazantsara ho isika de iray ihany ny famaritana azy ao amin'ny Baiboly de Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, de nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Korintianina 1:5-7 zany. Tsy maintsy raisintsika sy orenantsika ary tanantsika tsara izany filazantsara zany, satria izany no hamonjenantsika rehefa mialy ety isika.
na rehefa tonga Jesosy Kristy araka ny lazaintsika teo hoe amaly amin'ny hafa midedadeda zay tsy manaiky mandray an'izany filazantsara zany izy. Milaza an'izany ny andininy voalohany sy ny faharoa amin'ny Korintianina voalohany toko 5:10 io hoe ary ampahafantariko anareo rahalahy ny filazantsara zay nitoriako taminareo sy noraisinareo sady iorenanareo zay amonjenanareo koa raha tananareo tsara arak'izay teny nitoriako taminareo raha tsy niny foana ianareo. Hitanao fa io filazantsara io no amonjenantsika raha raisitsika sy iorenantsika ka tanantsika tsara. Ny fandraisana azy sy ny fiorenana aminy dia ny asan'ny apôstôly toko 2:7 no manatanteraka an'izany manao hoe mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny elokareo ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Ny hevitra ara-panahin'Andriamanitra amin'izany dia tsy maintsy manapa-kevitra hiala amin'ny otantsika rehetratsika dia ny mbola velonaina satria ny lanitra dia tsy hidiran'ny ota moa ny Baiboly fa olona efa nanary ny otana tamin'ny fibebahana ihany ny miditra any fa tsy mbola mijanona eo amin'ny fibebahana fa tsy maintsy alevina amin'ny batisan'ny ranobe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany fahotana izany mba ho famelana ny eloka ho ny teny teo. Ranobe no ampiasaina satria fandevenana ny batisa. Jesosy Kristy nalevina ho ny Baiboly teo dia isika kosa mandevina ny otantsika amin'ny batisan'ny ranobe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hoy ny Romanina toko 9:4 hoe koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Alevina ilay ota rehetra mba hanaporofontsika aminy fa tsy amerina ny ota intsony marina isika satria ny faty alevina dia maharikoriko indray no manafongatra azy. Zany no hevitra ara-panahin'Andriamanitra amin'ny batisan'ny ranobe fandevenana ilay isika mpanota taloha andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao ny teny teo. Famelan-keloka ny batisa noho izany tsy misy olona mpanao meloka tafiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany dia tsy fombafomba ampiangonana ny batisan'ny ranobe fa tena famonjenantsika io ry havana. Ao amin'ny batisan'ny ranobe no amafahan'i Jesosy Kristy ny elontsika rehetra fa fan Jesosy Kristy daholy tamin'ny rahany izay nalatsa ny tao Kalvari ny fahotantsika rehetra ao anatin'io rano io arak'ilay teny teo hoe aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny elokareo. Ary ao aorian'ny fibebahana ny batisan'ny rano zany hoe ny olona efa nanenina tamin'ny ota sy tapa-kevitra ny tsy hanao fanahiniana ny ota intsony no atao batisa mandevina ny otany. Mazava be zany satria ny olona maty no alevina ka ny fibebahana dia efa hitantsika tany aloha fa fahafatesana ara-panahy maty amin'ny ota. Fa tsy mbola mijanona eo amin'ny batisan'ny rano eo koa fa mbola tsy maintsy mandray ny fanomezana dia ny fanahy masina ho ny teny teo. Tsy maintsy mandray ny batisan'ny fanahy masina antsika mba hanome hery atsika ahavitatsika hitahiry an'izany tsy hanao fanahiniana anota intsony arak'ilay teny teo. Tsy vita ny nofontsika izany fa ny fanahy masina no ahavitatsika izany. Hoy ny asan'ny apôstôly toko 1:5 hoe fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary vavolombeloko. Zany tompoko natao hoe filazantsara famonjenantsika mba hidirantsika ny fanjakan'Andriamanitra izay ho atsangan'i Jesosy Kristy rehefa ho avy tsy ho ela ho Aramageddona izy. Ninina mihitsy Jesosy Kristy nilaza ny fidirana an'izany fanjakana izany ao amin'ny Jaonina toko 7:15 hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa io le mihinina. Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ny ateraky ny rano dia ny batisan'ny ranobe. Hitanao fa tsy maintsy ranobe lehibe noho ilay olona no ampiasaina mba ahatanteraka ilay teny hoe ateraky ny rano. Ny olona eto no ateraka ary ny rano no miteraka. Zay no hevitra ara-panahin'ny batisa. Ny ateraky ny fanahy kosa dia mandray ny batisan'ny fanahy masina. Efa hitantsika foana tany aloha fa tsy averina lavabe intsony fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny fandraisana ny fanahy masina ary ny fandraisana ny fanahy masina rehetra ao amin'ny Baiboly dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra avokoa. Io filazantsara io no manamasina antsika, hatonga antsika olo masina
hoy ny Korintianina voalohany toko 4:1-12 hoe saingy efa voasasa ianareo, efa nohamasinina ianareo, efa nohamarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitsika. Ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo lazaina fa nahavoasasantsika eto dia nibatisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary ny nanamarinana sy ny fanamasinana antsika dia ny fanahy masina mazava ho azy. Ny fandraisantsika ny filazantsara no ahatanteraka zany, bebaka atao batisa amin'ny ranobe ary mandray ny fanahy masina. Rehefa nilazalaza momba ny lanitra ny apôstôly Jaona ao amin'ny Apokalipsy toko 1:20 dia ny faranany ao amin'ny 7:20 hoe ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana izay an'ny zanak'ondry ihany. Tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina hoy ny teny teo. Ny lanitra ny tiana lazaina eto. Aiza ho aiza amin'izany teny zany no misy atsika. Tsy misy afa-tsy ny filazantsara no havitan'izany ry havana. Mbola io filazantsara io no nandresen'i Jesosy Kristy ny fahafatesana ka andresentsika koa an'izany fahafatesana izany ka hananantsika fiainana mandrakizay. Hoy ny Timoty 2:1-20 hoe fa miharihary ankehitriny tamin'ny sehoan'i Kristy Jesosy mpamonjy atsika, izay nahafoana ny herin'ny fahafatesana ka ny filazantsara no nampisehoany mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay. Hitanao, ny filazantsara no andresentsika ny herin'ny fahafatesana ka azahoantsika fiainana mandrakizay, andresentsika ny tsy fahalovana mandrakizay. Mino afa ainao amin'izay ny tikany atao hoe filazantsara androany, satria maro ny mampiasa an'izany teny zany hoe filazantsara fa tsy mahalala tsara kory ny tena tikany. Mino afa fantatra tsara amin'izay zany ny tena tikany ary tsy miafina aminao tsony, ka ho raisinao zany mba hahavoavonjy sy tsy hahavery ny fanahinao. Homantsy ny Korintianina 2:4-7 hoe fa raha miafina ny filazantsaranay dia miafina ho an'izay ho very zany. Zany no ahatonga anay tsy hitsahatra intsony mihitsy fa ampiasa ny fomba rehetra hitory an'izany filazantsara zany mandra-pahatonga ny tompo eny amin'ny rahona lanitra, mba hahavoavonjy ny malagasy rehetra ary mba hatanteraka ihany koa lay tenin'i Jesosy Kristy ao amin'ny Mateo 4:7-7 hoe ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Raha te handray anjara nambenay ianao amin'ny fitoriana sy ny fanapariahana an'izany filazantsara zany dia raiso any amin'ny farany fandaharana ny larana finday azahoanao anay. Naseho anao indray androany fa efa kaiky Aramageddona izay fiavian'i Jesosy Kristy. Tsy maintsy tonga izany satria ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka foana ho isika. Ny lalana tokana efa nomen'ny tompo atsika izay atorina ianao dia raiso, ioreno ary tany tsara ny filazantsara famonjena izay niaretan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amin'ny manaraka indray tsika dia mbola hianatra lesona hafa tena mbola mahaliana anao ary aza vela isy hanakana anao tsy hanaraka an'izany fandaharana izany. Eto ny namana Masakaiza tao amin'ny ankohonana amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.